fahasimbefolo am'zato isika no andray teny fiantsona sy fiderana. Salamo fahasivy ambin'ny folo am'zato, ny andiny ny fahadimy amby enimpolo hatramin'ny faharoa amby fitopolo. Salamo fahasivy ambin'ny folo am'zato, ny andiny ny fahadimy amby enimpolo hatramin'ny faharoa amby fitopolo. Mitsangana ary idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra isika. Ho aminareo ny famindrampo sy ny fahasoavana ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Tompo. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'i Jesosy: Jehova, efa nasianao soa ny mpanomponao araka ny teninao. Ampianaro ahafantatra tsara ny fahalalanao, fa matoky ny didinao aho. Fonitsombola azo pahoriana aho dia naniasi, fa ankehitriny dia mitandrina ny teninao aho. Sady tsara ianao ny mpanao ny tsara, ampianaro ahy ny didinao. Namoron-dainga amelezana ahy ny perehare, amin'ny foko rehetra no hitandremako ny didinao. Matavy tahaka amin'ny menaka ny fony, fa izao kosa dia ny lalanao no iravoravoako. Soa ihany aho nampahoriana, mba hianarako ny didinao. Ny lalan'ny vavanao no mahatsara, mihoatra no ny volamena sy ny volafotsy tsy omby arivo. Amen. Hivavaka isika ry havana. Eto an-tranonao izay Andriamanitra, rehefa avy nisitraka ny fiarovanao nandritry ny alina, ary nandray koa ny famoazana ho anay tamin'iny marain'iny, dia tsy fifoazana amin'izay toromaso nofy ihany, fa fifoazana ara-panahy indrindra koa. Dia nitarika anay ianao, tsy nahatafandromandry anay ho tonga amin'ny fanompoana tahaka izao. Fa raha mifanatrika aminao eto an-tranonao izahay, dia miariary ny tsy fahamasinanay, no ny ota malaky mahazo anay, no ny fakapana mandavo anay. Ankehitriny ary dia miondrika sy manetry tena eo am-potry ny azo fijalian'i Jesosy Kristy zanakao ireto mpanomponao, mitondra ny fiakenkeloka, mangataka ny famelana ny fahadisoanay tsiraray avy. Eny mitondra koa izay mety tsy fahatanterahany ankonanay, na vady izy ireny na zanaka, zoky, ray aman-dreny, zandrikoa, ary mbola mifona ho an'ny firenenay. Eny mangataka ny famindrampo an-drakotra ny fiangonanao. Eto koa no iantorahanay aminao, ka angatahanay ny fanahy masina, mba hampianatra anay indray ny soratra masina anoloananay. Dia ahoreno sy ampitomboy ao anatin'izany ny finoanay Tompo. Izao fotoana izao dia atolotray ho voninahitrao irery ady. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay lohan'ny fiangonana. Amen. Korintianina faharoa toko faefatra, ny andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko faefatra, ny andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo ny teny isika rehetra hiaraka amin'izany manao hoe: koa ny fahafatesana no miasa ao aminay, fa ny fiainana kosa ao aminareo. Ary satria manan'izany fanahy ny finoana izany indrindra izahay, araka ny voasoratra hoe: mino aho ka dia niteny, dia mino koa izahay ka miteny. Fa fantatray fa izay nanangana an'i Jesosy no hanangana anay koa miaraka amin'i Jesosy, ka hanolotra anay miaraka aminareo. Fa ny zavatra rehetra dia nataony ny aminareo, mba hitombony fisaorana ny aminareo. Voninahitr'Andriamanitra no ny fitombo ny fahasoavana amin'ny maro. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola hivavaka isika. Efa tetoinao Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy masina, fa amin'ity ampahampotoana ity dia tena mbola mitanao izahay. Aoka ombanay ny fanahinao, ary ampahirato ny masonay, ahitanay zava-mahagaga ao amin'ny lalanao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen.
Fiaraha-mandinika soratra masina araka ny boky ny Korintianina faharoa izay natolotry ny karatra mofinaina maloana antsika amin'ity talata fahafito ambin'ny folo ny volana septambra ity. Eny ary eny ambany masitsika ny taratasy fahatoy ny mahazatra andeha andray anjara aloha isika. Ny boky ny Korintianina faharoa izay fantatrao araka ny efa nandinianao izany hatramin'ity an'ity mba zarao amin'ny hafa ary. Korintianina faharoa. Toko 13 ary ny Korintianina voalohany aloha misy toko firy 9. Korintianina faharoa dia misy toko 13. Milaza ary andiny tena fiainantsika na maresy lahatra antsika ao anatin'izany boky izany. Ndao tonono hoe tsy anjery. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha indreo, tonga vaovao ireo. Malaza zany a. Ny fitiavan'ny Kristy no manery anay aiza ho aiza zany. Toko 5 ihany, 14. Inona ny toko 5 lava be zany fa tadidinao. Amin'ny toko 5 daholo zany manankarena zany le toko 5 aloha hatreto. Dia tsisy lazaina mihitsy ve ny toko hafa amin'ireo? Zany toko 4 misy mofinaina zany ne ka misy teny malaza koa voangy. Toko 4:9 tena fiainantsika kristianina rehefa misy mahazo antsika misesisesy zay. Voakeja manodidina izahay kanefa tsy tery. Hatrany amin'ny 10. Mitondra ny fahafataisan'i Jesoa mandrakariva ao amin'ny teny izahay mba aseho amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesoa. Inona koa? Indiny fahavalo sy fahavalo moa zany ilay misy an'ilay fifanoheran'ny ady sy ny fandresena ao anatin'io Korintianina faharoa toko 4. Inona koa? Ao amin'ny Korintianina faharoa ve zay? Le hoe soriny tsilo. Iny eo aloha eo ka. Intelo aho nangataka, tsy misy an'izay. Dia nefa hoy izy tamiko, ampoanao ny fahasoavako. Inona koa? Tena manan-karena Korintianina faharoa io Fiandohana zany sa famaranana? Efa mianatra zany mba jereo ny fiandohana sy fifaranan'ny boky anankiray. Aiza misy an'io? Aza mety asiana zioka tsy antonona anareo hikambana amin'ny tsy mino. Miresaka inona io soratra masina io? Resaka tokantrano, zioka tsy antonona. Inona koa? Firy azafady? Manan-karena koa izay soratra masina izay dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy. Izao toetra ny tenanareo, moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesoa Kristy, raha tsy olona ny lavina ianareo. Mbola misy hafa ve? Toko 5 sy 6.
toko fahasivy iny le filazantsika rehefa mitarika fotoana dia manao rakitra tsarovy ry havana fa izay manome no inon'Andriamanitra aloha fa aleova indrindray ohatra ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra dia manitsy izany tsika rehefa mba mitarika fotoana aza izay mba handrenesantsika azy tenenin'ny olona no ilazantsika azy fa tsarovy ry havana fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra fa ahoana ny tenentsika indraindray izay manome inona ny mahasamihafa ny hoe mpanome sy manome efa fiainany mihitsy asany mpampianatra mpamboly tsy hoe mpitsabo mpiasa mpanjakana efa fanaony mihitsy le izy azotsika ve mpanota efa fanao dia manome ena fiainana mihitsy zany fa tsy hoe manome indraindray koa mba manome izy ny sasany fa tena fiainana mihitsy le manome eny ary indreo misy ny 5-7 ny 4-9 mba ovakitsika hoe zany toko 5 andininy voalohany io an'ny manamanjo fa fantatsika fa raha ravana ny tranonaitsika ty an-tany dia manana izay voaravitr'Andriamanitra isika dia trano tsy natao tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra araka ny voamariky ny namana rehetra teo dia tao amin'ny toko 5 ny ankamaroany ny soratra masina ny tany saina hoe tena maresy lahatra dia miara manaiky izany sika fa manan-karena ny toko 5 atao amin'ity Korintiana 4 ity ny azo anampinan'izay dia ireo teboka vitsivitsy hitantsika eo ambany amin'ny taratasy mialoha izany aloha dia mampahatsiaro antsika fa ny taona nanoratana ny Korintiana 4 dia ny taona 750 taonan'i Kristy taona 750 taonan'i Kristy ny fanakaiky tamin'ny bokin'ny Tesalonianina izany ary heritaona eo taorian'ny Korintiana voalohany tsy isy mihitsy akory filazana hoe Korintiana voalohany dia nisoratana taorian'ny Korintiana 4 fa tokony 750 ny voalohany ary ambaran'ny mpandinika fa tao amin'ny 750 ny 4 raha lazaina fa misy ny atao hoe epistily ny fifatorana inavy io mbola misy fanampy fa ny fiandohana Filemona efatra ny epistily ny fifatorana izany hoe nosoratan'i Paoly tany am-pigadrana fa ny Korintiana dia voasoratra talohan'ny ny fatorana izany hoe talohan'ny nigadrany dia voatanisa ao anaty finosana ny Tesalonianina voalohany sy faharoa ny Korintiana voalohany sy faharoa ny Galatiana ary ny Romanina dia nosoratan'i Paoly talohan'ny nigadrany ireo zany tsy epistily ny fifatorana ny taorianan'ny figadrany indray mialoha indrindra ny fahafatesan'ny martiora tokony ho talohan'ny hitondrana azy ho finoana martiora tany Roma dia ireo epistily inona ny filaza azy pastoraly inavy ireo Timoty sy Titosy raha tambatsika ireo dia ireo no 13 epistily nosoratan'i Paoly ireto talohan'ny figadrana ireo 4 tao amin'ny figadrana ary ireo 3 tao amin'ny talohan'ny fahafatesany martiora enina talohan'ny higadrany 4 epistily ny fifatorana 3 epistily pastoraly dia talohan'ny namatorana ny Paoly izany nanoratany Korintiana 4 raha mijery ny toko 7:4 isika dia hitantsika mazava ao fa tany Makedonia no nanoratana
ny taratasy faharoa ho an'ny korintianina. Ndeo ovakitsika aloha izay korintianina faharoa toko fahasivy izay amin'ny anarany to manao hoe fandrao raha tahiny. Io le hoe raha tahiny dia mba vakitsika mpamaky soratra masina hoe tahiny fa tsy hoe tahiny a jereo ny tsindrom-peo fa eo amin'ny a dia mario raha ohatra ka tahiny le izy sa tahiny tokoa fa tahiny ny ao amin'ny baiboly rehefa ohatran'io. Ahoana hoe soratra masina fandrao raha tahiny isy hiaraka amiko ny aveto Madagasikara, aveto Makedonia ka ahita anareo tsy mbola vonina dia homenatra izahay mba tsy hanaovanay hoe ianareo. Raha io filazan'ny Paoly io dia miteny hoe taiza izy eo mpanoratana tao Makedonia izy. Eo amin'ny toko fahavalo misy filazana ny toetra ny fiangonana tao Makedonia. Io le nitenenina namantsika teo ny toko fahavalo toko fahasivy dia fanentanana ny amin'ny fahafoizana, fampianarana amin'ny fahafoizana. Nasaina nakatahaka ny kristianina tany Makedonia ny kristianina tao Korinto. Efa mamaky an'io isika dia ohatrany mahita hoe ireo korintianina nilaza hoe anao zay nefa tsy manao foana, tsy manao foana. Dia hoy izy hoe mba jereo Makedonia fa aza miteniteny ohatran'io nefa tsy manao akory. Rehefa mamaky any toko fahavalo sy toko fahasivy io isika mampianatra ny amin'ny fahafoizana i Paoly apôstôly. Fa ino moa zany nilazana tamintsika hoe taiza ny nosoratana epistily raha io toko fahasivy andininy fahefatrio dia laza amintsika hoe tao Makedonia no nisoratana ny korintianina faharoa. Tao indray ary sika teboka manaraka ny tia nahatongavana ny teboka manaraka io dia ny fanamariana hoe olona efa tena nilona tao anatiny atao hoe fiainam-piangonana na ny fiainana kristianina i Paoly raha manoratra anyity korintianina ity. Efa nandeha nitory ny filazantsara izy, efa niazakazaka ela tamin'izany izy. Raha ataontsika eo ny kajikajy dia manodidina ny 120 taona tany ho any taoriana ny fiovampo tao Damaskosy no nanoratany ny epistily. Tokotokony 730 taona teo zany Paoly no niovafo dia nandeha nitory ny filazantsara izy akoatra ny tao Jerosalema araka ny asan'ny apôstôly nydiniantsika tamin'ny farany dia taiza no nandehanany nanomboany dimisionerany taiza akoatra ny tao Jerosalema dimisionera voalohany Antiokia dia nivezivezatra ny Derbe ozy soratra masina tamin'ny viny tamin'ny Zoma dia nakao Antiokia indray zay le dimisionera voalohany. Efa voarefy ve hoe firy kilometра le dimisionera tsisy manao devoir retina ray azy. Yanaovantsika indray mba andrefesantsika hoe mba hatraiza kosa zany ny atsika dimisionera atsika dia etsy amin'ny tranontsika maketo am-piangonana ihany dimisionera dia mba hatotaliona izany ary. Eny ary inona koa no ambara amintsika iny zany dia filazana hoe tsy olona voatanora fanahy na olona taitaitra voaoviana no resy lahatra no manoratra fa olona tena antom-panahy eo amin'ny finoana sy ny fitoriana ny filazantsara. Ny teboka manaraka ity epistily dia valikafatra ny fandraisan'ny korintianina ny taratasy voalohany. Hitantsika zany eo amin'ny toko fahafito andininy fahaenina hatramin'ny fahafolo. Ilazan'ny Paoly hoe na dia nasika aza ny taratasy ny voalohany ary natahotra mafy izy ny alahelo na ty farankisosiny hotezitra ny korintianina ka tsy raharaha sy ankatoa dia indro nanao tatitra i Titosy ka nilaza hoe tena nankatoa an'ilay fampianarana masika ny fiangonana tao Korinto dia faly izy manoratra indray ho an'ny korintianina toy ny manoratra fampaherezana amin'ny fifaliana. Dia ndenge ho vakitsika io korintianina faharoa toko fahafito andininy fahaenina hatramin'ny fahafolo io hoe
zao no voasoratra amin'ny anaran'ny tompo fa Andriamanitra izay nampionona ny mpandefitra no efa nampionona anay tamin'ny nahatongavany Titosy ary tsy tamin'ny nahatongavany ihany fa tamin'ny fampiononana izay nampiononanareo azy koa raha nambarany taminay ny fanirianareo sy ny fitomaninareo sy ny fahazotoanareo anaiky ka dia mainka mifaly aho fa na dia nampalahelo anareo tamin'ny epistily azy aho dia tsy manenina intsony na dia efa nanenina ihany aza teo fa fantatro fa efa nampalahelo anareo izany epistily izany kanefa vetivety ihany ary mifaly kosa ao ankehitriny nefa tsy noho ny nampalovana anareo fa noho ny nampalahilovana anareo mba hibebaka fa nampalahilovana araka an'Andriamanitra ianareo mba tsy ataonay matiantoka na amin'inona na amin'inona fa ny alahelo araka an'Andriamanitra ny asa fivebahana ho famonjena tsy hanenenana fa miasa fahafatesana kosa ny alahelo izao tontolo izao. Ina ny hevitra izany? Raha misy olona tenenina dia minetika ao amin'ny alahelony ao dia maninona? Tsy tonga amin'ny fibebahana dia maninona? Miasa fahafatesana. Raha misy olona nanarina mafy mety nalahelo mety ho tezitra fa tonga tamin'ny fibebahana ihany dia maninona? Tonga famonjena ilay izy. Efa mba sendra ve ianao hoe voateny mafy dia ny epoka sa hoe voateny mafy dia nieritreritry hoe marina izany hibebaka. Dia izay ilay epistily voalohany sy faharoa. Ny voalohany dia tena epistily nandratra nampalahelo kanefa nitondra tamin'ny fibebahana. Ny faharoa dia fanehoana fankasitrahana sy fisaorana ny Korintiana ary fanohizana ny fampaherezana. Manaraka izay misongadina ato ankoatra ny voalazana dia ny fiarovan'ny Paoly ny maha-apôstôly azy. Toko firy be zao? 4, ny 10, 12, 12, 13 farany dia andaharany Paoly apôstôly ny fijoroany amin'ny maha-tena apôstôly azy marina. Toko 4 be zao ary mamarana ny epistily izay nosoratany. Rehefa hoe mamarana izay moa ny zavatra anankiray dia manan-danja zareo tsara ny ary fenitry ny fandraisam-pitenenana fa raha ohatra hoe raha-mpanjakana dia ny fokotany aloha dia ny commune sy ny sisa raha eo ny filoham-pirenena dia izy ny teny farany, raha eo anivon'ny fiangonana dia ny mpitandrina aloha synode apartany ny fohy be dia matetika isika mandreny ray aman-dreny filoha hoe rehefa miteny farany dia tsisy olazaina intsony dia izay rehefa farany dia manan-danja. Ireto toko 4 farany reto izany dia napetraky ny mpanoratra tena hoe zava-dehibe mihitsy ametrahana tsara ao amin'ny Korintiana fa izy dia apôstôly. Inona moa famaritana ny apôstôly araka ny asan'ny apôstôly toko voalohany? Rehefa hifidy ny solon'ny Jodasy dia inona ny tsanganana napetraka hoe hifidy izany tsika dia olona ohatr'izao no hifidianantsika. Olona nivoaka sy niditra niaraka tamin'i Jesosy ho ny asan'ny apôstôly toko voalohany manodidina ny dasoary aloha jerentsika 9:20 eo le masitsivana tsanganana. Asan'ny apôstôly toko voalohany 9:20 zao ny tsanganan'ny olona nofidiana ho solon'ny Jodasy. Koa amin'ireo lehilahy niaraka teto amintsika mandrakariva ireo raha niditra sy nivoaka tamintsika Jesosy Tompo hatramin'ny batisany Jaona ka hatramin'ny andro nampiakarana azy niala tamintsika dia tokony hisy anankiray ho namantsika mba ho vavolombelony ny tsanganany. Amin'ny apôstôly zany raha hifidy ny solon'ny Jodasy dia olona nanomboka niara-dia tamin'i Jesosy, nanomboka tamin'ny batisany Jaona dia tonga mpianatry ny Tompo dia naninona avy eo?
nanatrika hatramin'ny niakarany i Paul nefa taiza izy tamin'izany tsy teo izy dia zany nampahatonga an'izay ho ady hevitra be hoe io tsy apôstôly tsy manana ny fenitry ny apôstôly olona io fa izy dia nametraka ny fiarovany fiantsoan'Andriamanitra azy jereo a ny fiandohan'ny Korintiana faharoa fefa manindry mafy no maha-apôstôly azy izy raha manoratra Paoly apôstôly jereo ny toko voalohany Korintiana faharoa toko voalohany andininy voalohany any izy dia efa manindry mafy no maha-apôstôly azy ahoana ny filazany Paoly apôstôly Kristy Jesosy no ny sitrapon'Andriamanitra Korintiana voalohany dia manao hoe Paoly apôstôly voantso any izy zany dia efa mizingizana fa za izy ahoana ny tsy ho apôstôly dia any amin'ny toko efatra farany izy tena manazava amin'ny antsipiriany ny faharesen-dahatra ny fa izy dia apôstôly dahoarysika ny tepoka manaraka ny epistily faharoa any Korintiana dia miresaka betsaka ny amin'ny voninahitr'Andriamanitra tsy hoe mamirapiratra ny an-danitra fa efa tazana sy taratra sahady amin'ny fiainany mpino ety anivony izao tontolo izao andininy 15 ato anatin'ny timofina intia dia anisan'ny manambara ny amin'izany hita ety amin'izao tontolo izao feno fahoriana misy fahafatesana ny voninahitr'Andriamanitra ary ny farany moa efa nambarana amantsika teo misongadina tokoa ny fampianarana ny amin'ny fahafoizana ao amin'ny toko 19 sy ny toko 19 izay ny fanampiny tsara ho fantatra amin'ny boky ny Korintiana faharoa fa ankoatran'izay moa toy ny mahazatra dia ireo ny drafitry ny boky nozaraina arak'izay mety ho foto-kevitra fonosiny isam-pizarana averimberina trano fa misy karazany betsaka ny fizarany boky ao amin'ny baiboly atolotry ny mpandinika fa dia fehizintsika amin'izay tsotsotra ny antsika raha mandraitsika ny dikateny fahenina tsotsotra koa zany fa tsy izany no ndraisiny eto boky hafa raha mandraitsika ny dikateny ombonana eto Madagasikara dia tsotsotra koa ny fitarihan-teny fa amin'ny sasany tena antsipiriana ary sarotsarotra kokoa dia ireo ary ny fizarana ao amin'ny toko voalohany hatramin'ny toko 15 ny fanehoana ny herintsika mpino any Jesosy isika mpino dia aseho ny toko voalohany hatramin'ny toko 15 fa tena mahery ao amin'ny Jesosy ren'ilay hoe voageja manodidina nefa tsy tery santionany ireny ao amin'ny toko 19 hatramin'ny toko 19 dia ny fitondran-tena kristianina tafiditra ao anatin'io zany hitantsika eo ny amin'ny fahafoizana fiainana kristianina mihitsy ny fahafoizana ny toko 10 hatramin'ny 17 dia ilay fiarovana ny maha-apôstôly any Paoly ny teksta manoloana antsika dia tafiditra arak'izany amin'ny fizarana fafiry aona tsara fizarana voalohany milaza fa hoe isika mpino dia mahery ao amin'ny Jesosy isika mpino dia mahery ao amin'ny Jesosy ny toko 14 dia ahitana misongadina ny hoe ny arena miafina ao anatin'ny mpino ny arena miafina ao anatin'ny mpino izay manana fahalemena rakitra anaty vilany-tany vilany-tany milaza ny mahamarefo ny fahalemena ny rakitra dia manondro zavatra sarobidy mendrika ho tehirizina ao amin'ilay vilany-tany marefo sy malemy mora vaky dia misy zavatra sarobidy tehirizina rakitra anaty vilany-tany ny fisiny ny arena ny mpino ao anatiny ny mpino izay malemy dia mitahiry arena ao anaty rakitra anaty vilany-tany
eo amin'ny andininy faharoambin'ny folo ny mofinainantsika dia mba hotsim-piana kely ilay fifanoherana teny anankiroa ny fahafatesana sy ny fiainana. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo: koa ny fahafatesana no miasa ao aminay fa ny fiainana kosa ao aminareo. Koa ny fahafatesana no miasa ao aminay fa ny fiainana kosa ao aminareo. Ny teny hoe fahafatesana eto dia tena midika ny fahafatesany nofo ty ilay vatana be mangatsiaka ty rehefa lasa ny aina. Izay tranga izay no tononona eto, ilay fahafatesana milaza ny manontolo ny fijaliana izany, ny manontolo ny fijaliana na ny totaly ny fijaliana rehetra rehefa tambatra ny fijaliana. Izay ny tiany Paoly apôstôly lazainy eto. Io koa no milaza nay tantara ny nananganana ny Lazarosy tamin'ny maty eo amin'ny jaona 110 dia voambolana mitovy ny fahafatesana eto sy ny fahafatesana tantaraina ao amin'ny jaona 110. Etso fahafatesana ho anton'izao hoy Jesoa. Dia ny totalikevitry ny fijaliana rehetra no azo andikana koa ny hoe fahafatesana eto, ilay fidirana amin'ny fodimandro moa zany. Ry nofo mangatsiaka mihitsy zany no totaly ny fahafatesana. Inona indray kosa ny atao hoe fiainana eto? Ny fiainana eto dia ireny moa ny teny grika hoe thanatos. Ny fiainana eto dia zoe. Io teny grika io dia tena manana dikany be dia be araka ny texte koa. Indraindray izy dia adika hoe ilay fetrany fiainana ohatra hoe 20 taona 20 taona izay ny fiainana. Indraindray izy dia tenenana ny endrika isehoan'ilay fiainana. Ary eto izy dia anonana fiainana vaovao ao amin'ny Kristy. Be dia be ny dikany fa ireo telo ireo no lazaiko taminareo. Fiainana vaovao. Afa koa ilay hoe fiainana mandrakizay hafa izay amin'ny teny fototra. Fa ilay fiainana vaovao zany hoe zataloha sy ny fomba fiainako tsy mitovy amin'izay za ankehitriny elanelan'ny azo fijalian'i Kristy. Dia tonga fiainana vaovao ho an'ny hafa zany ny fijalian'i Paoly, ny fahafatesana. Izay ny tiany ambary eto. I Romana 9:4 zany no milaza an'ilay dikany voambolana hoe fiainana eto, mitovy amin'izay ambary amin'ny Romana 9:4. Inona izay? Fampianarana momba ny batisa. Izao no voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo: koa niarana alevina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika, mbo tahaka nananganana ny Kristy tamin'ny maty, tamin'ny voninahitry ny indray no andehanantsika koa amin'ny fiainam-baovao. Milahatra ihany amin'ny Korintiana 1:10 no hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Ireo no mariana amin'ny voambolana ato amin'ity anjara mofinainantsika ity. Misy foto-kevitra vitsivitsy ireo navoakantsika avy amin'ny texte ovakitsika. Miainga amin'izao anjara mofinain'izao dia azo atao ny mametraka ny reto foto-kevitra vitsivitsy reto. Voalohany araka ny 7:12 dia ilazana amintsika fa ny mpino dia mijoro vavolombelona na dia mety ho vidiny lafo aza ny vokatra zany. Mino aho ka dia miteny. Ny filazan'ny Paoly eo dia tena fanehoana fahasahiana. Araka ny voasoratra hoe mino aho ka dia miteny, koa dia mino koa aho ka dia miteny. Tena maneho fahasahiana, fahavononana anao vivery ny aina. Efa mafanafana ao ny fanenjehana kristiana dia hitantsika moa tonga ny ampigadrana izy. Vidiny lafo ny fijoroana ho vavolombelona. Ny mpino rehetra no hatsangana miaraka amin'ny Kristy. Tsy misy havana zany fa rehefa mino na iza dia hatsangana miaraka amin'ny Kristy. Ny andininy 4:12. Ahoana hoy ny soratra masina?
verina impiry eo ny teny hoe niaraka indro fantatray fa izay nanangana an Jesoa tompo no anangana anay koa miaraka amin'ny Jesoa ka nolotra anay miaraka aminareo. Izahay atsangana miaraka amin'ny Jesoa ary izahay atolotra miaraka aminareo. Miaraka atsangana ny mino rehetra no miaraka atsangana miaraka atsangana. Inona koa no manaraka? Ny mpino velo ny fahasoavan'Andriamanitra dia mampitombo fisaorana. Vakio tsara ny andininy 10 misy filazana manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo fa ny zavatra rehetra dia nataony aminareo mba hitombony fisaorana ho voninahitr'Andriamanitra no ny fitombo ny fahasoavana amin'ny maro. Zavatra rehetra dia nataony aminareo mba hitombony fisaorana ho voninahitr'Andriamanitra no ny fitombo ny fahasoavana amin'ny maro. Inona reny tena hevitra izany? Rehefa mijery antsika na ny manodidina na ny kristianina toa antsika dia maninona? Velom-pisaorana sy manome voninahitra an'Andriamanitra. Rehefa jeren'ny olona ianao dia mampisaotra an'Andriamanitra ny fahasoavana fantatra na hita eny aminao. Tena misaotra an'Andriamanitra mihitsy noho ny aminareo. Paoly dia mpanao an'izany. Tena misaotra an'Andriamanitra fa tsy hoe be felonana. Fahasoavan'ny hafa dia mampisaotra antsika an'Andriamanitra. Fahasoavana raisinao dia mampisaotra ny hafa an'Andriamanitra. Ny manaraka, ny mpino mahafoy tena dia tonga fahavelomana ho an'ny hafa. Io ilay 12. Rehefa misy mpino mijaly no ny fijoroana vavolombelona dia fifaliana ho an'ny hafa ny ateraka izany. Raha tsy nisy olona nahafoy tena ny aritra, eny, raha tsy teo Jesoa tonga hatramin'ny fahafatesana dia tsy nanana fahavelomana zasy ianao. Raha tsy teo Jesoa tonga hatramin'ny fijaliana dia tsy nanam-pifaliana zasy ianao. Ny fahafohizan-tenan'ny olona anankiray, ny mpino anankiray mahafoy tena dia tonga fifaliana ho an'ny hafa. Ny mpino izany dia tena tantatra ho andrain'ilay zafy. Izy maty dia tsika mivelona. Izy nijaly dia tsika mifaly. Jesoa no tiana ho lazaina amin'izy. Dia torak'izany koa ny lazain'ny Paoly eo ny fahafatesana dia miasa ho fiainana ao amin'ny Korintianina. Ao amin'ny 9:14 ihany dia manambara fa ny mpino dia manana fanantenana tsy azozogozonany amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Ny mpino dia manana fanantenana ary ny fananany mpino fanantenana tokana ny amin'ny hiarahana atsangana amin'ny Kristy sy ny mpitory ny filazantsara dia mampiombona. Io fanantenana tokana io dia mampiombona. Rehefa mibanjina zavatra anankiray ny rehetra dia maninona? Tovinona zany? Tovy tanjona, tovy lalana, tovy fijery. Mampiombona ny fanantenana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty. Nahoary ampiaritsika izany. Inona reny fampiarana amin'izany? Amin'ny fotoana rehetra dia manana fahasahiana hijoro vavolombelona. Mety ho vidin-dafy tokoa indrindra amin'izao fotoana izao. Ary teo amin'ny tantaran'ny fiangonana dia nisy ny vidy lafo ny fijoroany ho vavolombelona fa nataony foana izany. Hatraizany mba fijoroana ho vavolombelona na dia mety miatra amin'ny fanananao, miatra amin'ny fahasalamanao, miatra zavatra samihafa manodidina ny tenanao aza, fijoroana ho vavolombelona. Ho voninahitrazanao amin'ny fijoroana ho vavolombelona fa ny Paoly dia mino izy ka miteny mbola hijoro vavolombelona izy ary nitondra azy araka ny voalaza teo tamin'ny figadrana ny fijoroany ho vavolombelona.
manana fahasahiana hijoro vavolombelona. Ny faharoa satria isika rehetra no miara-tsangana amin'ny Kristy dia aoka tsy salasalana amin'izany atao hoe fitsanganany tena amin'ny maty izany isasy anao. Manoloana ny fahafatesana izay manodindona ho an'ny tanora moa dia lazaina hoe inona izy? Vato. Mandindona sa mandondona? Jerena raha tsy mijery rakobolana tsy mahitsara. Ie. Ary ny antitra hazo amorotevana. Dia samy andrasam-pahafatesana daholo zany tsika aza misalasala mihitsy na dia andrasan'ny fahafatesana azy raha pitso raha afaka pitso na amin'ny taona tsy mbola fantatra aza misalasala fa hitsangana amin'ny maty isika. Hiara-tsangana amin'ny Kristy isika. Hiara-tsangana amin'ny Paoly isika. Antsika zany mahita hoe ay ve ohatran'io zany Paoly. Fandrenesany sofina ihany izy fa zao izy dia mifanatrika mihitsy tsika sy Paoly any amin'ny oriana fitsanganany tena amin'ny maty. Asa moa izay bikabika amin'izany fitsanganany tena amin'ny maty izany na nahoana na nahoana. Manaraka dia inona ny fampiarana? Aoka ho feno fankasitrana an'Andriamanitra isika no ny fahasoavana hivelomantsika sy ny namantsika isan'andro. Raha misy fahasoavana izay tonga amintsika, raha misy fahasoavana tonga amin'ny namantsika dia aoka ho feno fisaoran'Andriamanitra isika. Isika kristiana zany dia tena faly foana amin'izay fahasoavana azon'ny hafa. Fa n'izao tontolo izao tsy faly ny amin'izany. Izao tontolo izao ilay mbola any ny fialonana, mbola any ny fijery ratsy. Dika ny fialonana mahatonga ny mantsy hoe fa maninona ny tsy za fa izy. Maninona ny tsy zany efa mpanadinana fa izy dia mialona. Fa amintsika raha sanatria ny tsy fahombiazana teo amin'ny fiainako tsy afa-panadinana fa ny namako no afaka dia miara-misaotra an'Andriamanitra aminy. Zany ny fiainantsika. Fahasoavana dia tsy hita amin'ny vavantsika tononana na dia nahafahantsika nitsangana teo am-pandriana ihany aza dia efa fahasoavana izany. Tsy hoe heverinareo mandeha ho azy ianao tafatsangana eo am-pandriana io. Misy natory dia teo nangatsika teo fenao mbola afaka ny fo. Fahasoavana izany. Fahasoavana ny ivelomantsika ny famelan-keloka dia mendrika isaorana ny tompo izany. Ny manaraka aoka ho fantatsika fa ny fahafohizan-tenantsika amin'ny fanompoana dia fahavelomana ho an'ny hafa. Isika mahafohy tena amin'ny fanompoana io na ny mandeha mivavaka na ny mitory ny filazantsana dia fahavelomana ho an'ny hafa. Atao ve tsy misy afa-tsy anankiray tonga mivavaka? Inona? Malefaka kokoa mifirehatry ny afo noho ny fisian'ny marobe tonga mivavaka. Jiringy amin'ny lahady izao mifonao tsy hirehitra amin'ireny tsy mirehitra tsony rehefa hoe feno be ny fiangonana dia izay ilay hoe tavan-dralahy manino mandranitra ny tavan-dralahy. Fa misy dikany ny fahafohizan-tenanao dia miteraka fahavelomana ho an'ny hafa. Fa izay ataoko hoe ny fahafohizan-tenanao hivavaka fa ny fahafohizan-tenanao hitory ny filazantsara dia tadidioa fa tonga manatitra fiainana ho an'izay nitoriana ny filazantsara. Dia mandroso ihany isika aoka iseho amin'ny fiangonana fa mitovy tanjona banjinina ny fiangonana ary iray fanantenana ka mafiorina amin'ny fiombonana. Tokony fantatsika fiangonana mihitsy fa tanjona tokana no antony ivavahantsika. Tsy ny anananao trano besoina, ny ahombiazanao amin'ny asa aman-draranao na ny fianaranao, sy ny ampiadana anao atokantrano no antony ivavahana. Raha izany mantsy dia samy hafa. Za zao raha tonga eto dia mety hafa ny tena antony manokana. Fa ny antony iombonantsika dia ny fibanjinana ny fiainana mandrakizay. Samy manan-tenan'izany isika. Fitsangana ny tenany maty ho amin'ny fiainana mandrakizay. Mibanjina n'izany isika. Iray lalana amin'izany isika. Mitovy hevitra amin'izany isika.
dia tsy tokony mifanipanipaka fa ao amin'izany no mitarika antsika amin'ny fiombonana. Ny olona iray tanjona dia tsy tonga amin'ny tanjona raha tsy maninona miombona. Misy tanjona tiana hotratrano eny an-dalana eny ny tsaratsara ka ny olona mitovy tanjona dia maninona tsy tratro io tanjona io. Atao ve raha tokantrano io fa hanao zavatra ilay tokantrano tsika anao an'izao fa eny an-dalana eny maninona tsy mitovy hevitra tampoka na misaratsaraka misy hatreo io fa io ny tanjona ndaotra tranona miombona no hatrarana n'io. Dia izay ry fiangonana malala tanjontsika ny fitsangana ny tenany maty miara-tsangana amin'ny Kristy isika jerentsika izany tanjona izany mitovy fijery sika iray lalana sika fampitantana sy miombona sika fa tsy saratsaraka mba samy ho tonga tsisy tavela tsy ho any amin'ny fitsanganana amin'ny maty ho amin'ny fiainana mandrakizay. Dia izay ary havana ny tamin'ny androany misaotra an'Andriamanitra isika mankasitraka antsika rehetra koa amin'ny fiezahana handray anjara hivavaka isika. Tompo misaotra anao ny amin'ity fotoana ity izay nitondranao anay manoloana ny Korintiana 2:4 andininy 2:12 hatramin'ny 5:12 nandraisanay ireo foto-kevitra manan-danja mampahafantatra anay indrindra ny amin'ny herin'ny fitsanganan'ny Kristy tamin'ny maty miteraka fikelezanay na amin'ny fitorianany filazantsara fahavononana hijoro vavolombelona na dia vidin-dafo azy zany. Misaotra anao indrindra koa fa ny herin'ny fitsanganan'ny Kristy tamin'ny maty dia mahabe fanantenana mampiorina anay amin'ny fanantenana ka mahatonga anay ana fiainana fiombonana sy firaisana lalina ao amin'ny Kristy. Ary dia mankasitraka anao hanome ny fanahy masina azahoanay miaina izany toromarika araka ny teninao izany. Indreto izay mametraka eo am-pelantananao indray ny fiainam-panahinay, ny fanorantenanay, ny fahasalamanay, ny asa fivelomanay, ny fiainanay ara-ankonana sy ara-pianakaviana, ny fiainam-pirenenay, ny fiainan'ny fiangonana. Ankininay ao am-pelantananao ny asan'ny fiangonana amin'ity anio ity. Ankininay ao am-pelantananao ny asan'ny fiangonana amin'ny alahady ho avy izao hiandrandrana fiombonan'ny olona masina ao anatin'ny firaisan-kina sy ny fifaliana maro amin'ny fiaraha-misakafo. Ny mpikarakara an'izany dia ny voameran'ny fifandraisana ampaherezo izy ireo tompo ary indreto izahay omeo izay ilaina ahafahanay mandray anjara amin'ny fanajana ny fandaminana amin'ny fanolorana izay azonay atolotra hoenti-manana ny fiaraha-misakafo. Ao koa ny fiangonanao izay efa fantatray fa miandry ny amin'izany fotoana izany dia tehirizo samy hatratra ry tompo mba hiorina tsara amin'ny finoana ny fiangonanao amin'ilay fotoana fifaliana sarobidy hijoroana ho vavolombelon'ny fiombonana. Jesosy Kristy ianao mahafantatra izay mbola manery ny fonay mpanomponao mety tsy fantatray koa nefa ny mahasoanay fa amin'izany rehetra izany dia faly izahay mampiomona ny vavakay amin'ilay nampianarin'i Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho takiny ny an-danitra meo anay anio izay anasahaz ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay miratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra sy ny fiangonana manontolo hatramin'izao sy ho mandrakizay. Amen. Petraka ianareo. Ho an'Andriamanitra irery anany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.